Amen. Ho amintsika rehetra ny fahasoavana ombany fiadana Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Nitarika amin'ny fandinihan-tena ny tompo alahady faefatra amin'ny karemy isika izao. Hanomboka ny fotoana isika amin'ny hira faneva jobily 20 taona. Iantsonao paiza natuizao alarira natukianao zay taminino setrana undefenao nekanumbuna nukulunao sinarubana kacacizawani wisodera sinazawana Saruchasare, Inuasamarube, Inanari tupuo, Nuitatana, Ye, Kanipia Nuba. Vituriana napiana chani uluna nipetita nana kumicha eti ufana kaitrin sauni bukacha aterinaire wamina kaimu itubu arubira nyara mitana Saruchasare, Inuasamarube, Inanari tupuo, Nuitatana, Ye, Kanipia Rubana, Numulanga Taina, Anisakacharecha, Omahinile Mapena. Divina, si reuasa mia jalai, pitavaka matiza panu nazawisa. Si reuele si tanzaka, si chaiketa, itunja siapa tu si zau, iakuna isa. Saruchasare, Inuasamarube, Inanari tupuo, Nuitatana, Ye, Kanipia Rubana, Numulanga Taina, Anisakacharecha, Umahinile Mapena. Ivavaka isika. Misaoranao zay tompo ny amin'ny fahasoavanao, ny amin'ny fitantananao, ny amin'ny sorehetra ny menao anay na ny tsaronay na ny tsy tsaronay.
dia raina isankalazainy ianao noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao zay nitahy anay tamin'ny fitahim-panahy rehetra, amela ny heloka rehetra, niaro ny ainay atsidina nan-davaka, na vokisoa ny vavanay. Eny Tompo, ny mahazanak'Andriamanitra koa mbola ambony noho zany rehetra zany, satria nateraka ao tao amin'ny Kristy Jesosy zahay, zanaka natsangana ho mpandova amin'ny fiainana mandrakizay, ankonan'Andriamanitra, vahoaka ny fanjakan'ny lanitra. Ko misaotra anao zay Tompo, fa tonga eto zay amin'ny mahavahoaka anao anay, mahampanomponao anay, mahazanakao anay, mba iona aminao, iresaka aminao, iaino anao, andray ny fahasoavana rehetra omenao anay, ko raiso ny fideramy, raiso ny fankalazana, raiso ny fisaorana fiainao rery ny mendrika izany. Ko mianta aminao zay Tompo, irahany fanamasina namasina anay, nanamasina zao fanompom-pavana manontolo zao, mba iona anay tokoa aminao, satria zay tsy manam-pahamasinana tsy ahita amin'ny Tompo, ko amasino zay, iraho zay, ny vavanay, ny lelanay, ny iranay, ny fonay, ny sainay, ny asanay, dia ho amasinonao mba hoemboka manitra miakatra aminao, ary ny fitahinao tahaka ny deloilo-manitra mirotsaka amin'ny fanatotry-arona amin'ny rotongotra akanjony, ka mitahy anay mihoatra no ando avy any Eromona. Manatrehanay Tompo amin'ny alalan'ny fanamasina, ny aminaran'i Jesosy Kristy irery ihany, le nampianatra anay hivavaka manao hoe manasa antsika hipetraka iaino ny sitrapon'Andriamanitra. Manana ny didiny tokony tandremantsika ny Tompo, ary manana fitsipika tokony arahantsika izy. Ampahana amin'izany amin'ny Isaia 7:20. Isaia 7:20. Hoy ny antson'ny Tompo aminao, ezaho maty ny fiantsonao, aza atao malemy, asandrato ny feonao, tahaka ny anjomara, ambarao amin'ny oloko ny fahadisoany, ary amin'ny taranak'i Jakoba ny fahotany. Nefa izaho ihany no mbola tadiaviny isanandro isanandro, ary ny alaala no sitrany, tahaka ny firenena zay efa nanao ny marina, ka tsy mahafoy ny fitsipik'Andriamaniny, ny fanontaniany amiko ny fitsipiky ny fahamarinana, sy amin'ny rininy avian'Andriamanitra. Nahoana zay ny mifady ho izy nefa tsy hitanao, nahoana zay ny mampahorotena nefa tsy ahoanao. Ino fa amin'ny andro fivadianareo aza dia mbola ilay zavatra tianareo ihany no ataonareo. Ny mpiasa ao aminareo rehetra dia ampahorianareo.
indro iady sy fanditra ny antony vava aminareo, ny antony fadinareo, izaminy tsy andrenesana ny feonareo anandanitra, izaminy tsy andrenesana ny feonareo eny amin'ny avo, ka tsy fifadina toy izany no ankasitrahako hoy ny Tompo. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana zay manderaka lalàna Jehova, sambatra zay mitanina teny babolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra zany isika, nde isika naraka izao vavaka izao. Ny Israely Andriamanitra, fatra-pitady an'Andriamanitra, fatra-panatona ny fiangonana ary mitandrina ny fomba rehetra, nefa vavaka miaro faratsiana izany, manao fifadian-kamina nefa mampahory ny hafa, manao fivoriana masina nefa miady sy mifanditra, mifanometsiny, mifanebaka ary mifanaratsy, ka manjary tsy eny ny tany an-danitra ny vavaka izy ireo. Raha mijery ny tenanay koa zay Tompo, menatra koa izahay. Betsaka koa ny fahotanay zay misakana ny vavakay tsy ho tonga any aminao. Mamindrafo aminay, mamela ny elokay. Eny misy nataonay taminao, nataonay tamin'ny namanay, nataonay tamin'ny fahavalonao, nataonay koa tamin'ny tenanay, tamin'ny fiteny na tamin'ny eritreritry na tamin'ny natao, ary misy mahamenatra mihitsy aza. Misy ny mampatahotra, misy ny mampahory ny fanahinay. Sasao madio zay efa kely karidovy ny fonay mba fampahotana, ka entinay loarana aminao ny fonay, mba eno ny vavaka mangina sandratra ifofona ny onatrehanao. Tsy manan-kalahatra zay Tompo, ary tsy misy mahavidy na mahavotra ny amin'ny fahotana afa-tsy ny ramin' Jesosy Kristy Tompo. Ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, mamindrafo aminay. Amen.
antsika zay nangitahita marina tokoa zany fanadiovana avy amin'ny tompo zany. Mitsangana ndray ny teny somafaly fahamafany fahotantsika izy. Ony tompo raiso ny fanahy masina na elokizana velanareo dia voavela izany, na aniza kosa ny tsy avelanareo dia tsy ho voavela izany. Ho aminaran'i Jesu Kristy ny lazana voavela avokoa ny elokireo noho ny anaran'ny masina samy mideran'ny tompo isika. Ninahitrany amin'ny avo indrindra o anandry amanetra petraka amin'ny fifaliana isika ny amin'izany famelan-keloka zany sady homana raha teo amin'ny liturjiany tenin'Andriamanitra. Tonga eo amin'ny fotoana natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora isika, koa mangataka ny ankizy sy ny tanora rehetra ary ny mpampianatra sekoly alahady mba hitsangana. Sokafantsika ny baibolintsika ao amin'ny Timoty voalohany. Timoty voalohany toko 4, ny andininy 4 tapany A. Timoty voalohany toko 4, ny andininy 4 tapany A ihany. Fa mialohan'ny hamakitsika izany dia andeha eraka hivavaka isika. Tompo, misaotranao izahay ny amin'ny fotoana omenao anay ankizy tanora androany. Fanainao masina ny hirotsaka aminay, hahafahanay mandray ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Timoty voalohany toko 4, ny andininy 4 tapany A, hatreo amin'ilay hoe tsara avokoa no vakitsika. Rehefa samy nahita isika dia hiaraka maka izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa. Amen. Afaka mipetraka isika. I Andry sy Rado dia mpinamana tsy mifankafohy. Sady mpiara-mianatra sekoly alahady izy roalahy no mpiara-mianatra ihany koa any am-pianarana. Rehefa tonga ny récréation tany am-pianarana dia lasa izy roalahy nandeha mipetrapetraka teny ambody hazo. Dia ozy Andry mantsiany Rado: "Zamarina ity mandinika, fa maninona ary ny letriny nataon'Andriamanitra kely be ohatran'ireny? Raha nataony ngeza be zao ireny dia tsy mila mihinana be dia be akory fa mety iray ihany ary dia mahampy anahy." Dia ozy Rado: "Fa ela ve ity adala ry Andry na koa ary izany eritreritra ela izany?" Dia mbola ozy ihany Andry namaly azy:
marina ane zany e dinio tsara ane e ohatrany tsy mety any ane zany ataon'Andriamanitra zany e tsy tapitra tsara akory ny teny andry a dia iny fa nisy ledsi ny latsaka teo ambony lohany inona ny zavatra mety ny seho raka izy raha nataon'Andriamanitra angeza be araka ny teny andry ny ledsi mety narary ny lohany a mety naratra mihitsy ary ye fa isika koa misy fotoana rakizy sy ry tanora dia manao eritreritra dala ohatra ny andry ary indraindray ara moa dia tafiteny mihitsy hoe tsy mety ny ataon'Andriamanitra fa manomboka androany a ninonninona zava miseho eo amin'ny fiainantsika ninonninona mitranga eo amin'ny fiainantsika dia tsy tokony hanome tsiny an'Andriamanitra izany mihitsy isika fa tokony ho tadidintsika foana ity teny ity hoe fa ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amen mbola hiaraka hivavaka isika Tompo misaotra anao izahay ny amin'ny teny izay nomenao a dia engany izany mba tsy handalo fotsiny amin'ny sofinay fa hitoetra ao am-ponay ary indrindra ho ampiarinay amin'ny fiainanay amin'ny anaranao Jesosy irery ihany amen aminareo anieny Tompo Iaraka maky isian'ny soratra masina isika riavana arak'izay voasoratra amin'ny bokin'ny Ezra toko 7 atomboka amin'ny andininy 7 hatramin'ny andininy 7 Ezra toko 7 ny andininy 7 hatramin'ny 7 ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary no nandray izany zavatra izany aho dia nandritra ny lambako sy ny akanjoko sady nandrombotra ny volondohako sy ny sonotro dia nipetraka tahaka ilay torana iny aho dia nivory teo amiko izay rehetra nangovotra noho ny tenin'Andriamanitra ny Israely ny amin'ny fahadisoan'ny olona izay efa niverina avy tamin'ny fahababoana ary izaho mbola mipetraka tahaka ilay torana iny ihany hatramin'ny fotoan'ny fanatitra hariva ary noho ny tamin'ny fotoan'ny fanatitra hariva dia nody ny haiko ka nitsangana aho sady nandritra ny lambako sy ny akanjoko indray dia nandohalika nanandratra ny tanako amin'ny Jehovah Andriamanitra aho ka nanao hoe Andriamanitro menatra sy mangayay aho raha miandrandra aminao ry Andriamanitro fa efa nihamaro mihoatra ny lohanay ny elokay ary ny fahotanay dia lehibe manakatra ny lanitra fa hatramin'ny andro ny razanay ka mandraka androany dia lehibe ny elokay ary ny elokay no nanolorana anay sy ny mpanjakanay ary misoronay ho eo an-tanan'ny mpanjakany tany hafa ho vonohitsabatra sy ho babo sy ho voaroba ary angayay tahaka ny amin'izao anio izao. Apokalipsy toko 120 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 19. Apokalipsy toko 120 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 19. Vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao, nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo iaona amin'ny vadiny. Ary nahareo feo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana aho nanao hoe indro ny taberna kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy hitoetra eo aminy ary ireo olony, ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia ho Andriamaniny. Ary ho fafany ny ranomasy rehetra amin'ny masony, ary tsy hisy fahafantesana intsony, satria tsy hisy alahelo
na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Ary hoy ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana, indro avaoziko ny zavatra rehetra. Ary koa io izy soraty fa mahatoky sy somarina ireo tenin'ireo. Ary hoy izy tamiko, tanteraka ireo, izao no alfa sy omega, ny fiandohana sy fiafarana. Izao hanome maimai-poana amin'ny loharanon'aina ho an'izay mangetaheta. Izay maharesy no andova izany zavatra izany, ary ho Andriamaniny aho, ary izy ho zanako. Fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia hanany any anjarany ao amin'ny farimrehitrafo sy ny zolofara. Izany ny fahafatesana faharoa. Marka 4:7 ny andin'ny 2:20 hatramin'ny 5:20. Marka 4:7 ny andin'ny 2:20 hatramin'ny 5:20. Rehefa hita dia vakiana eo am-pitsanganana. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary hoy izy taminy, moa entina vany jiro mba ho sarona ny vata famarana na atao ao ambanin'ny farafara. Tsy atao eo amin'ny fanaovan-jiro va izy, fa tsy misy takona izay tsy ho hita na miafina izay tsy aseho. Raha misy olona manatsofina ho enti-miaina, aoka izy hiaina. Ary hoy izy taminy, dinio izay teny renareo, araka ny ohatra anoharanareo ihany no anoharana ho anareo. Ary omena mihoatra aza ianareo, fa izay manana no omena, ary ny amin'izay tsy manana, na dia izay ananany aza, dia alaina aminy. Amen. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Vavaksika Tompo, ry Andriamanitra ray zanaka fanamasinao, misaotra sy mideranao izahay fa mbola afaka namaky ny teninao, le teny fiainana, aina ho an'ny mahazoazo ary famelombelomana amin'ny fanahinay. Ankehitriny izay Tompo dia mangataka ny fanahy masina ho arotsakao aminay tsirairay avy, ifatohanay ahafahanay mandray ny hafatra avy amin'ny teninao, hiainanay sy hamakivakianay indray ty herinandro vaovao nomenao anay ity. Dia mangataka koa izay Tompo ny fanahy masina ho an'ny mpanomponao izay tondra ny hafatra avy amin'ny teninao. Ny fanahy masina irery amin'ny Tompo no ampiteny izay sitrakao ampitaina aminay. Dia mitenena ianao Tompo fa mihaino ny mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesoa. Amen. Manasantsika azo toerana. Ho aminao ny fahasoavana mba ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika. Ny bokin'ny Ezra, ny zanak'Israely babo tany Babilôna. Ny fanjakana lehibe na ampira voalazan'ny soratra masina dia ny Babilôna, Mediana sy Persiamina, ny Grika ary ny Romanina. Ary zany marina koa ny filaharany teo amin'ny tantara. Ny Babilôna dia Iraka ankehitriny ny Babilôna, ary ny Persiamina dia Iran ny Persiamina.
Persiana zany dia Iran ankehitriny. Ny Grika moa fatatsika fa mbola mitoetra ho firenena tamin'izany fotoana zany ka hatramin'izao. Ny Romanina fatatsika fa Italia ny resahana amin'izany. Ka ny fanjakan'ny Nebukadnezara, fanjakan'ny Babilôna nandrava ny fanjakan'ny Israely sy Joda, dia noravahany koa ny tempoly. Fandriamanitra nanomana mpamonjy rehefa afaka 70 taona baby tany Babilôna ny zanak'Israely resin'ny Persiamina ny fanjakan'ny Babilôniamina amin'ny alalan'ny mpanjaka atao hoe Cyrus na Kyros. Io mpanjaka io zany tsy Israely akory tsy Jiosy fa mahafantatra n'Andriamanitra. Io mpanjaka ny volavolain'Andriamanitra io nanafika ny zanak'Israely hoe manomboko zao izy zay natao hoe Édit de Cyrus, mahazo mody zay teody amin'ny Israely na amin'ny Jiosy. Dia nisy Jiosy nentin'ny Nehemia nody, nisy Jiosy nentin'ny Zerubabely, ary nisy Jiosy nentin'ny Ezra. Ezra sady mpisorona ny mpaminany. Ny Nehemia nandeha voalohany nanomboka nanamboatra amin'ny mandany Jerusalema. Rehefa tonga ry Ezra zany anjarany iray manangana amin'ny tempoly, niaraka tamin'ny mpaminany Hagai, Malakia sy ny sisa. Tao anatin'izany fanombohana ny fanaovana ny tempoly zany dia natsiaro zavatra hafahafa Ezra, toa tsy mandeha milaon'ny amin'ny asa. Dia nanao fanadiadina izy. Dia tonga teny lehibe ny Israely, ny mpanampika ny Israely nanao tatitra. Hatramin'ny verenantsika eny izy hitantsika zany amin'ny andininy voalohany eo. Na ny mpisorona na ny levita tsy tena manao ny ataony, tsy tena mivavaka ary manao ny tsy fanao. Didina le manahirina indrindra amin'ny tsy fanao nataon'izy ireo tamin'izareo tany Babilônia, zay ny fanao taloha, mandrika ankehitriny tamin'ny andro ny fanjanahany tany sy tamin'ny andro ny andro moderna. Dia raha misy olona lany amin'ny taniny dia asiana olona hafa ao, zay natao hoe voanjo. Dia tamin'izareo tany Babilôna nisy olona nampidirina tao, olona mpanompo-tsampy niaraka tamin'ny Samartamina. Rehefa niverina ny zanak'Israely zany dia nifangaro tamin'ireo, dia nifanambady tamin'ireo, dia nanompo sampy, nefa etsy andaniny manamboatra tempoly. Zay le zavatra tsy mety, zay ny tatitra azo, zay keny tsy mampandeha ity zavatra ity, fa hatrampisorona ary tsy afa-niala tamin'le zava-dratsy. Dia nampandiny tena ny zanak'Israely i Ezra. Zay fandinia tena ndry Ezra zay no fampizarantsika fa anatin'ny vanim-potoanan'ny karemy isika fandinia amin'ny tena mandritra ny 70 andro ny karemy. Zay mahatonga hoe tsy miova mihitsy ny loha hevitra fa fandinia tena zay raha vao karemy zay, fibebahana fandinia tena. Maro ny endriky ny fandinia tena, fa zavatra roa ihany ny resantsika amin'ity fandinia tena nataon'ny Ezra ty hoe ny tena fandinia tena marina. Resika ny Ezra teo toko fa 7 araka ny voalaza teo. Vakitsika ny andininy 7 sy ny 4, 7 sy ny 4 ihany vakitsika. Ary no nandre zany zavatra zany dia nandritra ny lambako sy ny akanjo, sady nandrombotra ny volondohako sy ny somotro, dia nipetraka tahaka ny toran'iny aho. Dia nivory teo amiko zay rehetra mangovotra no tenin'Andriamanitra ny Israely, ny amin'ny fahadisoan'ny olona zay niverina avy tamin'ny fahababoana. Ary izaho mbola nipetraka tahaka n'ilay toran'iny aminy hatramin'ny fonon'ny fanapitra ariva. Ny tena fandinihan-tena zany dia maneho fahatahorana n'Andriamanitra, fahatahorana amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary io zany tsy dia ananantsika ankehitriny hoe femitahotra rehefa mandiny tena. Jere ny endriky ny fahatahorana nasehon'i Ezra inavony nataony izy, norovitiny ny lambany sy ny akanjony, nongotany ny amba lavidavitra atsika aloha nanao an'izany sombotra ngotana. Endrika maneho hoe rehefa mandiny tena ve ianao dia manana fahatahorana
an'Andriamanitra zay ny endrika nanehoany azy ary noho ny alahelo be loatra mtahotra be loatra amin'ny tenin'Andriamanitra dia tahaka n'inona izy hoy izy tahaka ny torana izy ary zay le endriky ny fandiniam-tena eto dia misy fihetsika misy hoe ety ivelany misy tare malahelo na nitahaka an'izany ahoana ny endrika ny ahoana ny fahatahora ny zavatra faharoa tsy Ezra ihany fa nivory teo amiko izay rehetra nangovotra noho ny tenin'Andriamanitra ny Israely tsy izy ihany fa re olona teo aminy zany a natahotra nangovotra ny mahay tenin'Andriamanitra ary zay ny tena fandinian-tena marina hoe ny olona mihay tenin'Andriamanitra dia mahatsiaro mangovotra ny tenin'Andriamanitra mahatonga ny misakana ny fitahotra amin'ny tenin'Andriamanitra dia matetika zany a le olona mijerena eto zany Israely tsy nijerany Ezra fa amin'ny tenin'Andriamanitra mitoriana nampangovotra azy ary zay ny antony ampahany anaovana ohatra hoe rehefa mitory-teny manao raha fisoronana dia manao antoakanjo tony tsy gravy akory fa takonana le olona mba ho kelikely ny miseho aminy mba tonga ny olona hifantoka amin'ny tenin'Andriamanitra fa tsy hoe nanahoana ny bokotra nanahoana ny brakety sisy dia tsisy zavatra etin'le olona mody zay ny antony anankiray mba tonga ny olona hifantoka amin'ny tenin'Andriamanitra angovotra noho ny tenin'Andriamanitra izy ary zay mahatonga azy amin'ny andininy fahadimy hatramin'ny fotoana ny fanatitra riva ozy izy a dia nandohalika na nandratanana le fihetsika maneho tahotra io mihena amin'ny andro ankehitriny ny kristianina koa moa amin'izao efa malaina mandohalika aty amin'ny fiangonana ohatra hafahafa be raha miteny hoe andao tsika andohalika amin'ny andro ankehitriny fa moa ve izy mbo mandohalika eo amin'ny efitraminy rehefa tsy manao aty tsy dia misy manao fa ilaina ny fanehoana ny fahatahoran'Andriamanitra nisy olona tia an'Andriamanitra tia ny tenin'Andriamanitra manaja ny tenin'Andriamanitra mangovotra noho ny tenin'Andriamanitra namididina ny Ezra ary fanehoana ny fandinian-tena izany ary io fanahy ny fahatahoran'Andriamanitra io a na i Jesosy ary mananana an'io nefa izy zanak'Andriamanitra satria amin'ny lalàna ny zanaka sy ny ray aman-dreny ny zanaka hoy izy a matahotra ny ray aman-dreniny ary raha vao tsisy amin'ny fiarahamonina zay a dia tsisy tsony a le mahafianakaviana azy ka na i Jesosy raha tsy afa-miala tamin'izay fa manana fanahiny fahatahorana amin'ny Jehovah rainy izy jerentsika ny Esaia 1:12 ire manisany fanahy tao amin'ny Jesosy Kristy Esaia 1:12 amin'ny voalohany hatramin'ny 7 tokony hananantsika rehefa mandiny tena zany hoe fanahy ny fahatahorana izany matahotra amin'ny tenin'Andriamanitra matahotra an'Andriamanitra vakitsika ary le Isaia 1:12 ary isy solofo mitsimoka amin'ny fototro Jese ary isy mitrebony eo amin'ny fakana ny fanahin'i Jehovah teto aminy dia ny fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina fanahin'ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana fanahin'ny fahalalahana sy ny fahatahorana amin'ny Jehovah ary anitra kasitrana eo aminy ny fahatahorana amin'ny Jehovah ka tsy tsara araka ny hitan'ny masony intsony izy na ampiaiky araka ny renisoa raha manana ny fanahin'ny fahatahoran'Andriamanitra io ianao tsy zavatra hitan'ny masonao no entinao mody fa amin'ny tenin'Andriamanitra eninao ampiaiky araka ny renisofiny izy fa tsy ny araka ny hitan'ny masony mety olona ny hitanao amin'ny fiangonana mety adalan'ny sasany fa raha manana ny fanahiny fahatahorana amin'ny Jehovah ianao manana fahatahorana amin'ny tenin'Andriamanitra mangovotra no tenin'Andriamanitra dia ny tenin'Andriamanitra ihany nalehanao aty ary ny tenin'Andriamanitra ihany nentinao mody fa tsy tenin'olombelona na fijerinao an'le olona na tsanganan'le olona na ny foto-keviny sy ny sisa ary zay le tena fandinian-tena asehony Ezra eto hoe matahotra izy betsika ny endrika fifonantsika tsy ahitana fahatahoran'Andriamanitra na amin'ny tenin'Andriamanitra ka mifonafona fahatana isika zara raha mifona isika tsy ao le endrika fahatahorana an'Andriamanitra sy fahatahorana ny tenin'Andriamanitra nivory teo amiko izay rehetra mangovotra noho ny tenin'Andriamanitra ho Ezra ilaina ny manana ny fanahiny fahatahorana ny tenin'Andriamanitra ary io a
hatramin'ny mandrakizay amin'ny apokalipsy 1:20 miavaka anakiroa ny olona. Misy le olona mitolorona ny ranonaina, misy ny olona mitenena hoe andova izy samaresy, ary misy kosa ny olona voailika satria tsy manana ny fanahiny fatahorana ny tenin'Andriamanitra. Apokalipsy 1:20 ny 9 hatramin'ny 17 vakitsika. Ary izy tamiko tanteraka ireo, izany no alfa sy omega, fiandohana sy ny fiafarana, izany mememaim-pona ny loharamnaina ho an'izay mingehitahita, zay maresy no andova izany ny zavatra izany, ary ho Andriamanina ary izy io zany. Zay le antokon'olona anankiray zay matahotra n'Andriamanitra, matahotra amin'ny tenin'Andriamanitra, mangovotra no tenin'Andriamanitra mahazo an'izay. Fa ireo izay tsy mivaky lohan'izany kosa tany sainy amin'ny manaraka, hotoizatsika fa ny osa, ny tsy mino, sy ny vetaveta, sy ny mpamon'olo, sy ny mpijangajanga, sy ny mpanao odiratsy, sy ny mpanompo sampy, ary ny mpandainga rehetra dia hanana anjarany amin'ny farimy rehetra afo solofara, izany ny fahafatesana fahao. Ka ampianarina isika angovotra no tenin'Andriamanitra, izany ny isan'ny fototry ny fandinian'ny tena mahatsiaro, matahotra amin'ny tenin'Andriamanitra rehefa mare fa diso manoloana amin'ny didin'Andriamanitra isika. Ary io indraindray manahirana, misy didy atahoratsika, misy tsy atahoratsika, misy karazany olona sarotona amin'ny vola nefa izy manao deuxième bureau. Inona ny diferensin'izany? Zay diso amin'ny lalàna anankiray dia diso amin'izy rehetra. Misy nefa famadika amin'izany milamina tsara ny vady aman-janany fa izy mileso amin'ilay fandeha. Dia inona ny dikan'izany? Ny anankiray tahoranao ary tena nenjehanao olona mihitsy, fa ny anankiray ato ataonao. Hoy izy ireo mitovy amin'lahy ihany zaho ry zalahy fio. Dia iny zany le fahatahorana amin'ny tenin'Andriamanitra dia izy rehetra ary izy mantolo, fa tsy zay tiatiako ihany, zany ny fanaranaraka amin'ny dialiko, fa ny sasany ampanginiko moramora, fa ny sasany ananjehako ny hafa, tsy zay le eto. Fa rehefa mahemy ny tenin'Andriamanitra izy dia matahotra ny tenin'Andriamanitra. Fa ny zavatra faharoa dia izao, ny tena fandiniam-tena dia maneho endrika fibebahana marina, maneho endrika fahatahorana amin'ny fihetsika ivelany hita maso le teo aloha. Izao indray maneho ny endrika ivelany amin'ny fibebahana marina. Mba jerentsika ny 9 sy ny 7 indray. Vakitsika 9 amin'ny Ezra teo 7 9 sy 7 aminaran'ny Tompo. Ka nanao hoe Andriamanitro, menatra sy mangay aho aho, raha miandrandrana ry Andriamanitro, efa ny amary moatra ny lohanay ny elokay, ary ny fahotanay dia lehibe manakitra ny lamina. Hatramin'ny andro ny razanay ka mandrika androany dia lehibe ny elokay, ary ny elokay ny nanolorona anay. Ty tenin'izy raha ty kely mafonja. Voalohany izy tokony menatra ianao, mangay zany tsy hita zay lazaina. Fa betsika ny fahotana mbola tsy mampahamenatra atsika. Zay zany zavatra voalohany tokony mitrango hoe menatra ianao, na tsiaro vomafy ianao. Raha mbola tsy mahamenatra anao le fahotana, mbola tsy fofonao izy zay. Fa rehefa matsiaro menitra ianao tsy teherika ny itsony, zay ianao vao tonga amin'ny fandinian-tena marina mankana fibebahana. Ary ty tenin'izy raha ty zany mandrefy, mamatra ny fahotanao ve ianao, ny refesina. Ary zay natany hoe tena lalina le fibebahana. Ahoana ny abetsahana ozy izy? Dimension no meny ao, quantité no meny tao, kalitao no meny ao, moatra noho ny lohanay ozy izy. Ary lehibe matakitra ny lanitra. Rehefa tambatra ny fahotanay rehetrarehetra io izy tena zay le izy. Ianao ve fa avy namatra ny fahotanao, afrina, oviana, firy, ary zay ny fibebahana ozy izy. Fa
fa tsy hoe mifona sery dia tao tsy hita fa efa nandramanao ve namatra izany tena fantatrao fa miabetsaha amin'io miara-tsin'io ary mbola resahany koa zany ny cause effet oviny anao nanomboka ny zavatra io mila fantarina zany amin'ny fibebahana ovina moa nanomboka niditra io olanao aminareo io adinareo io hatramin'izany refesiny Ezra jereo ny 7 hatramin'inona ho sisy nanombohan'io ndrendray io zavatra mahazo anao io ianareo mianakavy ny tompon'io izay mianakavy le dadany koa efa nanao an'io taranaboanjo ndrendray tsika tsy tonga saina amin'ny fianakavianao manondra anatsy tamin'itiny tonton ianao koa manao tsy tonga saina ianao hoe efa nareo mianakavy mihitsy ny tompon'io ilaina koa ny mamantatra an'izany efa nareo mianakavy mihitsy ny malailay finosana man'olona zatra manenjika olona ohatra sy ny takan'izany efa nareo mianakavy mihitsy ny zatra milaiso misy sa tsisy moa zany izay le teneniny eo nafatra n'izy avy amin'izay hoe izavatra ika ozy izy le razana mihitsy efa nikatroka an'io efa nikatroka an'io ndrendray misy fahotana ifandovana efa izy mianakavy mihitsy ny mpanao toetra tsy zaka amin'ny olona ny olona rehetra mahafantatra izy mianakavy tsy mety mahatsapa an'le izy hoe zaro mihitsy iny mpanao an'le izy ndrendray misy manao an'izany ny zavatra io ny zavatra tsara koa mako manaranaka Andriamanitra Abrahama Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakob fa ny ratsy koa ndrendray miampita efa nanao io miampita ary zay no mahatonga le hoe mila tandremana ny zavatra tenenina sy atao anatin'ny fianakaviana zay natao hoe toe-panaraka n'Andriamanitra zay nofana amin'ny Deconomal na ny Ezebia raha miteny anao ohatra hoe tsisy olona manjara ao am-piangonanao azagaga ianao raha tsy mandeha am-piangonana tsony zanakao izy nandeha hivavaka amin'ny toerana misy olona feno tsy manjary tolo ianao zany nanomboka an'le izy dia avy eo namongonongona hoe tsy mandeha mivavaka le ankizy fa lasa manjolo ianao no nanomboka an'le izy ianao nitarika azy tsy hivavaka amiteny anao tsisy fotony le paster izy koa nivavaka amin'ny olona tsisy fotony dia izay zany le tenen'izy raha teto hoe hatramin'ny razanay ny ampiana-dratsy mila jerenao hatramin'ny fakany le zavatra fahotany io taizo io nanomboka taminao ihany ve sa talohanao mihitsy satria mila tapahana nakasena io aminahy zany mba hivoatra amin'izay io tsy hampitana amin'ny zanako fa ndraindray manomboka avy aminy io ny an'izy raha zao ny vakiny tsara hoe ny razanay efa nanao ary fantany koa ny fiantraikany hitatsika zany ny elokaina ny lorana anay sy ny mpanjaka anay sy ny mpisoronay amin'ny tanany tamin'ny mpanjaka hafa mahatonga anay babo io mahatonga korontanao aminay io fifamaliana lava io inona io cause effet amin'le fahotana hoy izy raha zay ke mahatonga ny mpanjaka anay babo tsy nasiany olona haja ny potsirin'ny olona ny voamasony ny gadray amin'ny olona ny mpisoronay tsy nasiany olona haja satria vokatry ny fahotana izany efa nafatranao koa ve ny vokatry ny fahotana ny antraika taminao sy ny antraika tamin'ny tokantranonao na ny zanakao fa nandray le fahotanao no natonga an'io zay le afatrana izy raha eto zany mampandiny tena azy hoe zay ny tena fibana marina sady menatra mamatra manisa mitsakotsako avy taizo io ny andoha ka mitondra anankaizy io mitondra anay babo io izy dia mangay zay manakikitry tondra famaizina be fahababoana be fandringanana be sa lasa andevony io tamin'ny olona ary tokony ianao no mikaroka an'izany fahazandrasan'Andriamanitra hiteny azy na olo-kafa fa io tsy maintsy hivoaka ihany na dia miseho manana ny marina isan'andro ary ianao ahoana hoy izy Jesosy amin'ny marika 4 ny 2:20 efa miteny izy hoe ny jiro ange tsy azo saromana tandremo tsara ka na zavatra ratsy na zavatra tsara tsy azo saromana io fa ny jiro ny resahana io fa ny zavatra ratsy tenena amin'ny 2:20 ny zavatra tsara aseho satria ny jiro tsy maintsy aseho
andininy faharaiky amby roapolo zay fa ny zavatra ratsy no amin'ny andininy faharoa amby roapolo ahoana ho sisy ary zay no mahatonga ny olona indraindray raha mankizy zany tsika ohatra anankiray de izy zany manana ny marina foana natony tokantrano a tatsika hoe fahadiovana le izy ianina ny tena voretra kanjo ianina afa-panadinana de nianatra tamin'ny université vao mainka ny avoretra le trano izy zany tena voretra ile tsy nandeha ile ny teny hoe ianina ny tena voretra rehefa lasa ramina de nivoaka am'izay a vao mainka naloto le trano a zay le resahana hoe sody mba ianao le izy tsy misy takona zay tsy aseho ndreny natony tokantrano zany ino misy izy foana ny manana ny marina resa lasa lavitra le olona le vadiny zay vao tsapany hoe efa tsy otsony le olona amin'iny a tsy misy takona zay tsy aseho zay mahatonga ny obolandrazona miteny hoe tsy fantatry ny ombony asehon'ny rambony raha tsy efa tapoka fa inan'izany nareo ny ankizy ozy le ombony hoe ny olona rehetra mandeha ny biby rehetra mandeha fa za manana ny ty mikiravoravo be ty inona koa nilamina amin'ity hoy izy tamin'le rambony isan'andro izy mitena an'izany foana hoe sy tiany le rambony manahirana azy fa mavesatra soren'Andriamanitra de nilatsany vatra de tapaka ny rambony tonga am'izay ny lalitra tonga ny moka tonga ny rehetrarehetra inona le asan'le rambo teo vao tsapany hoe ilaina le rambo kaiky ka nenay manao an'izany zany hoe tsy misy takona zay tsy iseho ka de ny mbola tsy tonga am'izany a fantaro ny fahotanao tsapao ny alana avy taiza izy nanomboka ary inona ny fiantraikany io mba tsy hanitatra io ary zay no ataona amin'ny fiainan-davanandro zany amin'ny lafiny medikaly de manao hoe diagnostika ry zareo ary zay le ataony izy raha reto hoe ty zavatra ty zany efa nanomboka ela be tany ary io no mahatonga ny David amin'ny salamo faharaiky amby 50 salamo faharaiky amby 50 manko a na angala badin'olona izy de avao ny fony izay mahatonga azy miteny hoe nafatrany David koa ny anazy ary fantany fa tao am'reniny de efa nisy fahotana ny lovainy andininy voalohany hatramin'ny fahadimy ihany ny vakitsika salamo faharaiky amby 50 rehefa nibebaka izy nanao ny manao ohatra ny izy raha koe afatra tsara ahoana ny zavatra mitranga ahoana ny halotony mila savony mibetsaka le fahotana zay ny ambadiky tenin'ny David andeny amakitsika andininy voalohany hatramin'ny fahadimy mamindrafo amiko Andriamanitra araka ny fahasoavana araka ny habeny famindra vonova sasao madio hafa kely ary diova ho afa sarotizako ny fahadiso taminao de taminao ihany na ny tapo ary ratsy teo masonao nefa natao mariny ianao raha miteny tsy manantsina anao raha mitsara indro tamin'ny eloka miterahana ana ary tamin'ny fahotana mitorotorony amin'ny reniko mila sasana mihitsy aho ozy izy fa tena tsy afako ty mila diovina mafy atraiza ny fahotanao borosy tsotra ve sa borosy metalika mihitsy vao mety anjaranao ny mamatra an'io miaraha amin'Andriamanitra mamatra an'io fa afatra an'io ary marina ianao ozy izy fa za tsy manan-kambara tsony na de voasazy ary marina raha mikorontana ny fiainako satria fahotana io teraka de efa nanomboka ka izy io tao amiko tao fa za mitsy natsara am'izao karemy izao de fandiniany tenan'izy raha ny anarantsika teo hoe tena maneho fahatahorana amin'ny fihetsika hita masy aty avelany mangovitra no ny tenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra natahoranao fa tsy olombelona ary ny zavatra faharoa de hoe tena maneho fibana marina manomboka amin'ny fahamenarana mandinika mamatra mandrefy ny fiantraikany ny fiantombohany mba azahoana manatitra zany fahotana zany eo amin'ny tongotry ny azy fijaliana mahazo toy tsika mandiny tena mandrakariva hananatsika fiadanana amen.
eo ambona ivavaka isika riavana zaotranao zay ry tompo Andriamanitra rainay io fa ianao Jesosy Kristy ilay tompo ty anay ka mitarika anay mandrakariva ho amin'ny fandinihan-tena marina araka ny teninao manao hoe izay manatsofina eto miaino ako izy aino izalaizan'ny fanahy amin'ny fiangonana indrisy anefa ry tompo dia olombelona tsy mba mahay miaino izahay efa imperitiko ny toriana taminay ary nambara taminay ny sitraponao Andriamanitra fa amin'ny manampitsofina izahay ary manamafy ny fononay manoloana ilay sitraponao Andriamanitra tsy maneho fahatahorana anao Andriamanitra manoloana ny teninao fa toa manao ratsy indray aza toa mbola mampahazo ainanay toa za rivotra iainanay ankehitriny ny faharatsiana ary tsy mamenatra anay akory ny manao ratsy ndreto zay Jesosy manoloana ny sitraponao ankehitriny mangovotra menatra sy mangay ahy satria tsy nahatanteraka na dia ny fahaiza miainy fotsiny ihany azy
manoloana ny teninao fa dia mitsetsetra mangahay fotsiny ihany izay fa tsy mety mahatsapa, tsy mety mahafantatra ka manaiky ny ova manoloana ny toetra ratsinay. Indrisy Tompo, manamafy ny fonay, tsy mety miaiky fa diso, toa mirehare indray ary amin'ny ratsy vita. Ankehitriny ianao nilaza taminay mba ho tahaka ny Ezra mpanjaka, vao nandre ny teny bebaka avy hatrany, ny aiky fampanota ary ny fona tsy ho an'ny tenany ihany fa ho an'ny vahoaka iray manontolo. Izany Tompo no toe-panatianay sy rinay mba ho tanteraka ty anatinay. Rehefa mandre ny teninao izahay dia tsy amin'ny fonena fotsiny ihany na amin'ny ranomaso fotsiny ihany fa tena ho amin'ny fiovampo marina tokoa. Reto ary izahay Jesosy manolotra ny fonay eo anatrehanao, ny fanoloran-tenanay raisy Jesosy mba ho anitra ankasitrahana manompofona eo anatrehanao Andriamanitra, mba tsy hitombo teny fatratra intsony ho manana ny marina fa miaiky fa diso ary tsy tanteraka, fa na dia lalàna iray aza tsy mba tanterakay. Indro ianao Jesosy Kristy ilay modely, ohatra velona ho anay tetỳ ambonin'ny tany, lay marina kanefa nanaiky hitondra ny elokay. Misotranao Tompo, ary amin'izao ankehitriny izao dia ndreto voniny izahay ananana fo madio mba hitahiry tsara izay zavatra rehetra efa notoriana taminay, ny teninao Andriamanitra izay ny sitraponao izay tianao tanterahanay. Dia hiezaka izahay Jesosy amin'ny alàna ny fanahinao masina, indrindra ao anatin'izao fandinihan-tena, ao anatin'izao karemy izao, mba hanana fitondran-tena marina sy masina eo anatrehanao Andriamanitra. Ankehitriny hatray Jesosy dia mivavaka ho an'ny fiangonanao, mba ho fiangonana mijoro marina tokoa, ho fiangonana miaiky ny fahotany ka mibebaka eo anatrehanao Andriamanitra fa tsy manamary-tena sanatria, ary fiangonana ihany koa mifampitondram-bavaka ho amin'ny fahatsarana. Mivavaka izay Jesosy ho an'ny fiainam-panahana tsirairay avy, ho an'ny asa fivelomana, ny amin'ny fanoloran-tena ny tsirairay. Ianao Andriamanitra no hatanteraka ny aminay avy. Mivavaka izay Jesosy ho an'ny jobily ny ray aman-dreny mpitandrina izay nitendrenao hitondro izao fiangonana izao. Ianao tokoa nefa nanendry azy ary mbola irinay ampaharitra azy ao anatin'izany asa fanompona izany, ho fampitezana eto anivon'izao fiangonana izao. Mivavaka izay ho an'ireo komity, ianao no hanolo-tsaina azy ireo mandrakariva, hanoro lalana azy. Dia ny fiangonanao koa Jesosy taomia mba hanana fiainam-pakatoavana mandrakariva, mba hiombona amin'izany famezam-boninahitra anao Andriamanitra izany. Dia ny biraon'ny fiangonana, ny filohan'ny fiangonana izay rehetra manontolo ao anatin'ny sampana sy ny fikambanana, ny mpandray fanasan'ny Tompo, ianao Andriamanitra no irinay, hanome anay hatrany hery ahafahanay manompo anao Andriamanitra eto anivon'izao fiangonana izao. Angataka izay Jesosy ho an'ireo izay na tsy ary manokana nandray fahasoavana tao aminao ka manefa ny voadiny eo anatrehanao, ianao no mbola hanambina azy hatrany amin'ny asa izay ataony, ny ao amin'ny fiainam-pianakaviana mba ho ankohonana miara-monina ho vavolombelon'ny Kristy hatrany tokoa anie izahay rehetra izao. Dia ny maro Tompo izay rehetra etaeta amin'ny fonay ihany apetraka ifeny eo am-pelantananao hatrany izany, fa ny rinay dia no tonga mpianatra ao marina tokoa amin'ny fanarahana anao Jesosy Kristy, ho feny fifankatiavana tokoa ao anatin'izao fiombonana masina izao. Ny anaranao Kristy Tompo ary anaovanay sy angatanay izany mivavaka izany. Amen. Ndetsika riavana hitsangana iombona amin'ny fanekem-pinoana laharana 7 ho mariky ny fiombonantsika. Fanekem-pinoana laharana 7. Mino an'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany,
Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany atsika, fa fonom-bolam-panota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika aho. Izy tady sy hamonjy ny very. Izy ho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova maly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho. Izy ho manambara amin'ny fanahitsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany nanaovam-batisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay ety mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitombo ny finoanay. Amen. Mahazo toerana amin'ny fiangonana. Mandray rito evantsika rito nahazo 5 sy fara amin'ny alalan'ny fanoloran-jaza ny rafavala amin'ny 750 asaina izy ireo ankaty manoloana ny altara. Ny zazakely anankiroa no atolotra ho an'Andriamanitra. Zazakely Razafy Mandroso Anjaso Emilia. Min'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny Razafy Mandroso Fernene Elien sy Randriamaro Tsifoina Noia Maity. Zazakely Rakotony Janahary Liantsoana. Min'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny Razafy Ndrakotolo Lazantso sy Rakotony Janahary Nambina Mina. Oraitsika ny voalaza dia hiatrika ny alitara masina izy ireo. Ry havana noho ny amin'ny fahasoavan'ny tompo dia reto ray aman-dreny reto manolotra ny zanany hoenatry Andriamanitra mba hiditra amin'ny fiarahamonina eto amintsika. Hoy ny soratra masina: fa ianao nampivoaka avy tao an-kibo, nankinina taminao ohatram-boka hatranakibon-dreniko dia Andriamanitra ianao. Ary rehefa tapitra ny andro fidiovana araka lalan'ny Mosesy dia nitondra azy niakatra tany Jerusalema izy mba hatolotra ho an'ny tompo. Ko tolotra ho an'i Jehovah izy eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i Jehovah izy. Amen. Mivavaka isika ry havana. Misaranao zay tompona amin'ny fanolorany reto ray aman-dreny reto ny zanany natrehanao. Tsy miova ianao, tsy miova ny fanekenao, tsy miova ny famondram-ponao. Vavolombelony zany reto fianakaviana, miompifaliana amin'ny fiangonana ankehitriny, mpamorony ianao ray, pahary ianao ray io. Ka ianao nampiditra ny zaza ao anatin'ny fianakaviana ampiditra azy amin'ny fiangonana sy ny firenena koa. Anampy ny ray aman-dreny ianao, anolokolo anabe, ka ampanjakao amin'ny tokantrano ireo ny fitiavana, fanantenana, ny finoana, hatsapan'ny zaza fa tokantrano misy Andriamanitra izy amin'ny tokantrano izany. Tahi koa izay fiangonana hitaiza ny zaza sy nankizy rehetra nomenao anay, hanananay taranaka avy aminy. Avaozy ny herin'ny fiangonana amin'ny fanabeazana, ary ianao Andriamanitra nametrahanay izao fianakaviana izao, ka miarahaba azy ireo amin'ny anaranao zahay, ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ririhany. Amen. Eny toy reto zaza reto tario hitombo saina, handroso fity amin'ny Andriamanitra sy ny olona hitombo tena, io mananareo ny sakramety amin'ny fotoana mamety izany. Koa dia miarahaba anareo izahay amin'ny anaran'i Kristy sy ny fiangonana ny men'Andriamanitra ny fara. Amen.
fifaliana antsika satria misy koa ireo zay manolotra ny zanany ao amin'ny sakramentany batisa. Voala mi efapolo amby roanjato ny laharan-kirana andininy voalohany sy ny faharoa hiatrika ny alitara masina koa izy ireo. Fifaliana ndraisitsika reto avatsika reto manolotra ny zanany ao amin'ny sakramentany batisa. Hoenotsika ny teny fanorenana izany sakramenta izany. Noho ny tompo efa nomenay ny fahefana rehetra nandanitra sy ety an-tany, koa mandehana ianareo dia atao mpianatra ny fiainana rehetra, manaova batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianara azy tandrina zay rehetra nantiako anareo. Ary ino zao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperany zao tontolo zao. Ary oriko ny fanekeko amiko saminao, mba amin'ny taranaka mandimby anao, hatramin'ny taranaka fara mandimby, mba ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra ao sy ny taranako mandimby anao ary ianao kosa dia ho zanako. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesoa. Tsy misy tsony na jiosy na grika na andevy na tsy andevy na lahy na vavy, fa iray ihany ianareo ao amin'ny Kristy Jesoa. Fa na iza ianareo natao batisa ho an'i Kristy dia mitafy an'i Kristy. Noho izany ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka misy fanekena ilain'ny fiangonana aminareo, ho valainareo arak'izay sitraky ny fonareo. Moa manolotra marina reto zato reto ho an'Andriamanitra raitsika va ianareo? Ekenareo va nijoro na amin'ny teny na amin'ny asa mpirompin'Andriamanitra mahatoka tonga anareo fianarana ho an'ireo zazo ireo amin'ny androm-piainanareo rehetra. Ekenareo natanterahany fiangonana amin'ireo zazo ireo ny fitaizana rehetra araky ny falazany tsara tokony atao aminy. Ka hitomba amin'ny fahalalana zao fahasoavana izao izy, anaikan'i Jesosy tompo izy, azo hery izy andany asan'ny satana rehetra. Vonina hivavaka ho azy sy ampianatra azy hivavaka ary ampiditra azy isan'ny mpianatra sekoly alahady va ianareo? Ekenareo va nampianatra azy ireo ny antony zao fanaovana batisa izao, ary ezika ka tonga azy ireo mpanay fanasa amin'ny tompo. Mandre anareo Andriamanitra, aokarinareo todika amin'ny fiangonana, anamafa ampahabe maso izany fanekenareo izany. Manotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raintsika izahay, ekenay nijoro amin'ny teny na amin'ny asa, ny mpanompon'Andriamanitra mahatonga anay fianarana zanakay amin'ny androm-piainany rehetra. Ekenay ny anatany fiangonana amin'ny zanakay ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisina avy amin'ny Andriamanitra izao. Tianekeny an Jesosy tompo mba azony hery andavan'ny asan'ny satana rehetra. Vonona ny hivavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka, ka hampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady izahay. Ekenay ny hampianatra azy ny anton'izao fanaovana batisa izao, ary ezahinay ny hitaona azy ho mpandray fanasan'ny tompo. Ny herin'Andriamanitra no iankinanay natentananay izany. Amen. Omen'Andriamanitra anareo izany herin'Andriamanitra zany hatateray anareo izany. Ndeha isika fiangonana hitsangana hangataka ny Fanahy Masina. Eny amin'ny 720 sy ny fahatelo. Wow.
miombona hivavaka isika. Dia Andriamanitra ray tsy toa, ty dia ty anay tokoa ianao. Ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavana ianao. Tsaronay tokoa izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'androena ny sakramenta amin'ny batisa. Koa mitalao aminao zay ray io, manatrehanay. Areko amin'ny fanainao masina ny mehery ny asa tanterahanay eto ampanaovana izao batisa izao. Barany mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny lotony nofo rehetra. Mba ho famantarana ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy Jesosy ane izao. Ary ireto zaza tao batisa ireto ane, ho voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao masina. Ampitafino zanakao izy ary ampiray sendrika aminy no ny asan'ny fanainao masina izay mitarika azy izy ireo isan'andro ho amin'ny voninahitra ao mandrakizay. Ary faly misaotra anao zay ankehitriny Tompo, fa tanteraka ny amin'ny fandrininy reto ray aman-dreny reto miombonainao amin'ny Jesosy Kristy ny zanany, ka isan'ny voahoaka ny fanjakanao Andriamanitra, ny angatahanay fiangonana, dia nitehirizanao ireto zaza reto mba ny fahasoavanao mandrakariva, ka mba papaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka mba hazony manatanteraka ny fanekenina nataony teo anatrehanao, omban'ny fahasoavanao ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonana ho fitezana azy ireo. Fa amin'ny anaran'i Kristy tomponay nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ipetraka ny fiangonana. Rakoto Arsoa Harena Maharo. Rakoto Arsoa Harena Maharo. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Rakotson Asy ny Ilo. Rakotson Asy ny Ilo. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ho ny Tompo, anaka, aza matahotra. Efa nanavotra anao efa niantso ny anaranao ay ianao. Ento ry zaza reo koa tezao tsara fa zanak'Andriamanitra. Amen. Ny raha voalahatra nao voantsika ny rako fisorana.
Araka ny fatatsika dia misy ireo komite teknika momba ny sary, ny feo, ny fitendrena, ny fikirakirana, ny hatramin'ny hainao manjery eto amintsika. Androany ny anehoana azy ireo sady hitsofana rano azy ireo. Izy ireo dia misy any amin'ny faritany, misy hatrany ampitan-dranomasina satria misy ny ampitaindavitra amin'ny fanompompavahana eto amintsika. Dia ny solotenan'izy ireo no raisitsika ankehitriny mba hanirahana azy ireo amin'ny fombany fiangonana. Ny laharan-kira fa enina amin'ny 20 amin'ny 700 zany no raitsika ny andininy farany, ny andininy fahadimy dia asaina ny solotenan'izy ireo hiakatra noho ny anaran'izy ireo dia roso amin'izany fanirahana fanokarana azy ireo izany isika. Enina amin'ny 20 amin'ny 700 ny andininy fahadimy farany. Eny izao rehetra izao ry Tompo, tsy asaraka aminao. Dia mbola ampitombona amintsika ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Araky ny teny ray aman-dreny mitandrina teo dia anio ny fotoana araky ny tetiandron'ny fiangonana ny itondranam-bavaka ny komite teknika. Indro ary atolotra anareo ny mpikambana amin'izany komite teknika zany. Ny filoha dia ny tenako Rajoelson Josué Hertine. Ny angatahana hidiny ity zany nareo zay vao antso azafady tompoko. Ny filoha-panampy Andriamatoa Rahalambomanana Dimby. Ny mpitantsoratra Andria Tsimataho Manana Ranty Mitantsoa. Ny mpitambola Andriamatoa Nasandratra Andrianary Malala Tahina. Ny mpiandraikitra ny feo ny feo atom-piangonana io dia Andriamatoa Nasandratra Andrianary Malala Tahina ihany. Boliny afantarantsika anazy. Ny mpiandraikitra ny fitendrena Andriamatoa Razafintsalama Noa Herzo. Ty le boliny dia itsy le Noa. Ny mendraikitra ny lafiny ara-teknika rehetra eto amin'ny fiangonana, na ny resaka hoe hazavana zany na ny resaka hoe zay tsy mety rehetra amin'ny fampandehanana ny feo sy ny sary eto am-piangonana dia Andriamatoa Andrianary Manana Mami sy Andriamatoa Razakavony Solofo. Zay ny atao ohatrany hoe birao kely. Ny mpanolontsaina Andriamatoa Randrenasolo Juvin. Andriamatoa Ratsizafiaina. Andriamatoa Ratsaratoetra Fidy. Ary Andriamatoa Razakamanatsoa Tantely. Ireto ny teknisiana mikarakara ny lafiny ara-teknika manampy an'izy mirahalahy voateny teo zany. Andriamatoa Rakotonay Vitiko. Andriamatoa Rakotozafy Andrianiaina. Andriamatoa Andriamamontsoa Rato Andrianjakarivo. Tsiasena Betam.
raha lambo manana dimby. Ireto indray ny mpikirakira ny feo, zany hoe mandrindra ny feo ato am-piangonana le mandefa an'le vata maro bokotra ireo ny tenako raha Joelson Josué Hertina, Andriamatoa Zakary Vonisolofo, Andriamatoa Randrenatoandro miary satria Ramatoa azafady tompoko Randrenatoandro miary Niasana, Randrenirina Lionel, Andremiaja Maefasoa, Rabonary Andriambelomanana Rindraritso, Tsy Asena Betam, Andre Tsimatao Manana Ranty Mitantsoa, Nasandratra Andrianary Malala Tahina Boli. Ny mampita ny sary sy ny feo le mandeva ny sary vatana ny tokantranontsika amin'ny Facebook sy ny YouTube sy miandraikitra n'ireny favany ireny dia reto tononoko manaraka reto indray Randre Mamonjy Falitsy Alonina, Andre Maoly Noary ny aina Eldini, Rabe Manatso Andraina Andriamaro, Rakotonirina Nomenjanahary Anika, Rahany Arison Jaoso Alidon. I Alidon no miandraikitra ny resaka fampitana ny sary sy ny feo sy ny fafana tazatika mampanino. Andriamatoa Razafindrakoto Lazantsoa ary Andriamatoa Tsy Asena Betam. Reto tononona manaraka reto indray ny mpitendry Andriamatoa Lambo Manana Dimby Andrianina zafady, Razafotsalama Noa Herzo, Rabe Manatso Avitra Andriamaro, Andria Tsimatao Manana Ranty Mitantsoa, Razafy Miaramanana Lina Miotso, Raobelson Yavitina, Andrianaivo Tsimbina, Nasandratra Andrianary Malala Tahina, Andrianaliso Miora Anjara Tahina, Razanajafy ary Manatso Livaniaina, Rasolofonirina Tamblorisy, Andrianavalo Manatsoa Miajatina, Andria Miatamanana Tsinjo Ardera Mitantsoa, Andrina Vonson Ranto Tiaray, Razaka Manatso Faly Asonjo, Ravelo Manatso Njaka Nirina, Andria Mandimbiso Rina Nirina, Miandry Andriana Vololona Ony Mario, Andriana Valona Mandresy, Andriana Vonson Tiaray Yarantsoa ary Andriana Vonson Toavina. Zay voatonona zay zany no atao hoe ny soratra anarana fa mandray foana ny komite teknika, tsy misy fiafarany fa dia mandray mpikambana foana isan'andro mandavataona zany. Dia ny voalohan-teninay dia misaotra an'Andriamanitra zay satria raha tamin'ny 4 Martsa 2024 no ny foronan'ny komite teknika dia ankehitriny mbola tafasangana tsoamantsara ny komite teknika zany. Misaotra an'Andriamanitra ihany koa satria nofidiny zay ireo mba hanao ny asany dia tena hiezaka izay mba tena homendrika izany safidin'Andriamanitra zany. Dia eto koa zay dia misaotra ny ray aman-dreny mpitandrina sy ny Braon fiangonana nandritra izay fotoana 8 taona nolazaiko teo zay zany fa dia tena hoe nitatana anay, tena nanampy anay tamin'ny lafiny rehetra ny Braon fiangonana sy ny filohan'ny fiangonana mifandimby tamin'izany fotoana nampitsangana anay zany dia mankasitraka anareo tompo. Dia misaotra antsika fiangonana ihany koa satria raha tsisy anareo fiangonana koa ny amin'ny sosikevitra, ny amin'ny tsikera maro isan-karazany dia
izay entina mampandroso ny asa dia isorana anareo zany. Dia eto koa dia mbola misaotra anareo fiangonana ny amin'ny atao hoe fandeferanareo anga ny amin'ny mety tsy fahatombanana rehetra zay nisy avy aminay. Dia mangataka fonana tompoko fa mba misy fangatahana kely raha mba mety avy aminay raha mba azo atao rehefa mba misy ny hoe tsy fahatombanana dia miangavy mba mangataka izay tompoko mba miondrika amin'ny vavaka tsika fa tsy mijery ary ambony ary. Misaotra tompoko dia man'Andriamanitra iray ny voninahitra dia mangataka ny ray aman-dreny mpitandrina hitondram-bavaka. Eny ary ireo zany ny olona mikirakira rehetra eto amintsika amin'ny lafin'izany ary efa ela izy io no nanomboka. Raha ilaza ny vanim-potoanan'ny Covid anisan'ny tsy maty am-panahy tsika teto fa nampitan'izany ary ady sarotra zany ny aman-taonany tsy ho tantaraina eto fa mafy ny aritan'izay niaraka tamin'izany tamin'ny Covid. Isaorana Andriamanitra, isaorana ny fiangonana hatsiaro ny vidy fitaovana ho an'izy ireo na ny ampitain-davatra na ny fikirakirana. Misy koa amin'izy ireo fitaovana avy anatrano ny entiny dia ran'Andriamanitra ty. Dia ireo zany izy ireo araka ny voalaza teo moa matoa zany natao ary ambony ary izy ireo dia pastera ihany mahazo manao tarehy ratsy amin'izareo satria manatrika ary zany fa nareo miamboa azy ireo. Hoe ny soratra masina midera azy amin'ny fitsofana ny anjomara, midera azy amin'ny valison'ny lokanga, midera azy amin'ny amponga tapoka sy dia, midera azy amin'ny zava-maneno tenena sy ny sodina, midera azy amin'ny kipantsona maneno, midera azy amin'ny kipantsona tsara feo. Aoka izay rehetra manam-pofonaina samy idera ny Jehova. Izany voaloboka nareo ny sampana, raha miray amika nareo dia mamobe. Ary raha mitoetra nareo ny teniko dia angatazo izay tianareo na inona fa ho azo nareo izany. Mba ho ray ihany izy rehetra tahaka ny maharay ahy sy ny ray. Itodika nyty amin'ny alitary ianareo hitsangana ny fiangonana. Misaoranao izay Andriamanitra fanomenao azy reto tahaka ny Bezalila sy Oliaba tamin'ny andron'ny Israely, izay nomenao fahendrena, nomenao talenta, nomenao teknika, nanao zavatra tsara tamin'ny andron'ny Mosesy, nanangana ny taberna kely sy ny rafitry ny fomam-pivarana manontolo amin'ny lafiny ara-materialy. Tahaka izany koa nomezanao olona amin'ny fiangonana ikirakira, ikitaka, ampita ary izay rehetra azo ampitaina, ampitana ny filazantsara anao sy ny tenin'Andriamanitra dia apetraky ny fiangonana amin'izy ireo. Ka omenao ny fanahy masina hatrany izy ireo, andrindra, andamina, ifandamina ary irahina amin'ny zavatra rehetra, samy anolotra ny talentany, ny fahaizany amin'ny fanompoananao. Koa dia mahatoky izay fa ianao Andriamanitra mitantana azy ireo, ao ny fifanina maro samihafa, eo ny fampitaovana ho aminao izany. Tanterao amin'izy ireo ny tsodranonao. Ny fahasoavan'i Jesu Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray, fampiraisana na fanahy masina hitantanareo, naiza ilay anareo. Omenanareo ny fanahy ny fahendrena, fanahy ny fahazavan-tsaina, fanahy ny fahalalana, nananonareo fahaizana sy talenta vamina, hampandrosoana ny fiangonana sy ny tenanareo ary ny ankonanareo. Ho amin'ny tompony voninahitra, ho aminareo ny fiadanany. Amen. Ipetraka antsika hitehaka ho an'Andriamanitra. Ny hira 2:30 zany ny raintsika tsy misy mpitendry ho an'izy ireo. Mandra-piavy ny tompo, miasa ampitombony talentanao, vola fahaizana hery anompon'ny tompo. 2:30 ny amin'ny faharoa aorin'izay dia amonjy ny toeran'izy ireo. Tsisy mively bara eo fa dia tsika manao azy mba amenatra nareo koraly amin'ny fitariana hira aloha. Afaka manofahofa tanana ianao raha te hanofahofa. Faizamna ngairiko voaniko ne tompo tseto rapanu utsa iya itu ofali amina utang terabu
ire watitina mutanu uma. Dia misaotra anareo dia afaka monjy toerana ianareo. Misaotra Tompo. Tahaka izany koa isika amin'ny fampitaovana. Eny chapelle Ivato zao olo no isan'ireo écran reo. Zany hoe isaky n'le andro reo na poto reo zany na sino zany. Maro ny zavatra azontsika anampiana azy reo. Afaka manolotra koa tsika le resarina teo écran zany satria mbola misy olona ariariana ny ari amin'ny velany moa nasiana le écran anankiray fa ipototsika io mbola afaka asiana écran zany dia afaka jerentsika amin'ny fampitaovana isan-karazany. Io zany misy micro anankiray, micro ambiance satria le olona nan-tokantrano tia eny ny feo atsika dia ray ihany le micro eo afaka roa ny ray amankavia ny ray ankavanana. Ny choral moa misy amin'ny azy eo fa indraindray tsy alefanjareo le so eny le tabataba fa izy zany tokony mandeha zany izy anankiroa reo amin'ny olona nan-tokantrano. Dia hitantsika afaka manao tsika amin'ny fampitaovana azy ireo. Dia afaka miditra koa itsika manatevina ny fahaizantsika anompoantsika n'Andriamanitra mpandrosoana ny fiangonana. Dia mankasitrika tsika rehetra fa betsaka tsika nanampy azy ireo nanolotra fitaovana sy ny sisa ny azakazaka amin'ny zavatra rehetra. Tadidiko tamin'ny maraina indray mandeha very ny anankiray misonoantsika tato ny azakazaka mihitsy izy rehetra nampihana namana samihafa hoe tsy maintsy mandeha mifanompomovana androany. Pastera tonga efa mandeha le izy mirava zareo vao mitena ny pastera very angely zavatra. Pastera ary tsy nafantotra akory. Zany zany ny fandavatena ananan'izy ireo. Dia isaorantsika Andriamanitra mifananantsika azy ireo ary tadio fa maneran-tany ny zavatra ataon'izy ireo. Ary tena ny any velana ary mbola masika noho itsika amin'ny tanian'ny zareo fa za mijery an'io fa mbola mandeha fotoam-pivavahana dia fa misy hafatra avy any Canada, Suisse any dia miteny hoe tsy eny taovy mafimafy ny zao amin'ny tanian'ny zareo zany fa tsy za mitena zany zareo fa za mba mitena zany aminareo fa tsy hoe miteny amin'ny olona manao ratsy maso fa manoratra tsy misy fanoratana izy eo. Dia manoratra zareo akaro ny feo sy ny zao satria maro ny olona manaraka an'io indrindra fa amin'le toerana lavitra fiangonana manaraka an'io mivantana ny vavaka atao tsiketo zany. So ihany fa tsiketo endro daholo fa raha zavatra hafa ny tonga any dia tonga maneran-tany hoe ny famaky vava atao zareo dia efa mivoaka ry hita maneran-tany zany. Dia misaotra ny tompontsika ny amin'izany rehetra zany ny havana fa dia iroso amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika. Lamina amin'ny tany. Azoko tsara zany pastera hoe lady fandraisana ihany izy mivavaka. Dia mbola ampitomboina aminareo rehetra ny hery havana amin'ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ry antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toy izao indray ny raharahan'ny fiangonantsika avy amin'ny mpitandrina sy ny biraon'ny fiangonana. Isaorana ny Tompo fa totosasoama tsara omaly ny fiofanana ny dekona Soloolona izay ndraisan'ny chapelle militaire 10 ny tanterahina izany teny Arivony Mamo. Isaorana ny ray aman-dren'ny mpitandrina Dr Rakotsafy Mikael izay nitondra ny fampiofanana tamin'izany ary isaorana ihany koa isika rehetra izay tonga nanatrika izany. Mitohy hatrany ny fianarakiran'ny fikambanan'ny dekona Soloolona isaky ny alahady maraina amin'ny 7 ora sasany ho fanomanana ny alakamisy masina. Avy amin'ny komity fankalazana ny jobily volafotsiny mpitandrina Dr Rakotsafy Mikael Anvady. Amin'ny alahady heriny anio 12 Martsa no anatanterantsika ny rodorodo-pahasoavana. Isy ny fanentanana sy fanazavana mahakasika izany rehefa avy eo. Ny valopy mahakasika izany moa dia efa nozaraina nandritra ny fotoana maromaro izay. Ho an'ireo izay mbola tsy nahazo dia mbola isy ihany ny fizarana izany mandritra ny rakitra. Amin'io alahady ihany koa aorian'ny fampivavahana maraina
dia fivaliana ho an'ny mpitandrina menakavy no manasantsika rehetra hiara-misakafo eto am-piangonana ihany. Mitapakila makasika izany dia efa nozaraina any amin'ny sampana rehetra. Misy ihany koa ny sampana na ny mpikambana ao amin'ny komity izay hivarotra izany ery aoriana rehefa mirava ny fiangonana. Ny fandraisana anjara makasika izany dia ray alina ariary ho an'ny olon-dehibe ary 5,000 ariary ho an'ny ankizy latsaky ny 7 taona. Misy ihany koa ny hetsika mpanigarni izay karakarain'ny komity ho tanterahana izany ny alahady 7 martsa amin'ny vidiny 5,000 ariary. Misy ihany koa ny fivarotana ny tapakila makasika izany ery aoriana rehefa mirava ny fiangonana. Ny komity ihany koa dia mikarakara varotra mamy sy masira aorian'ny fampompivavahana maraina, manasantsika rehetra andray anjara amin'izany. Misy ny fandraisam-pitenenan'ny sampana Dorcas aorian'ny raharahan'ny fiangonana. Avy amin'ny sampana Dorcas, araka ny tetiandro sampana Dorcas dia ny volana avril dia volan'ny sampana. Amin'izany no anatanteran'izy ireo ny vente exposition mandritra ny volana avril. Manomboka ny 5 aprily izany ary arahana kosa ny alahadin'ny sampana Dorcas ny 12 aprily ary anaovan'izy ireo ihany koa vakotra fampiratiana. Ao anatin'ny volan'ny Dorcas ihany koa dia misy ny mariazy miara-mizotra. Izany ho tanterahana ny alahady 17 aprily. Efa misokatra ny fisoratana anarana. Azadiny ihany koa ny fotoana ny sampana Dorcas izay hiarahana amin'ny fikambanana mampiely baiboly anio ariva. Avy amin'ny sampana sekoly alahady, miverina ny ratsana-tany-ketsa anio ariva amin'ny 3 ora tolakandro. Avy amin'ny sampana tanora kristianina, iangaviana ny mpikambana rehetra mba hijanona rehefa vita ny fanompom-pivavahana. Rakim-pisaorana, no hamaroinao ny fahagagana sy ny hevitrao izay nataonao ho anay Jehovah Andriamanitro, tsy misy azo ampitahina aminao. Raha tiako ambara sy holazaina ireny dia indro maro loatra izy ka tsy tambo isaina. Salamo 5:5. Rakim-pisaorana, atolotra anasoavana ny fiangonana. Rakim-pisaorana, tsy toy ny efa nahazo ao na efa tanteraka sahady fa miezaka aho hiazona izay ny azonan'i Jesosy Kristy ahy. Filipianina 4:17. Rakim-pisaorana, atolotra ho an'Andriamanitra noho ny tombonandro nomeny ahy. Atolotra ho an'ny mpitandrina Rakotsizafy Mikaela sy ny mpitandrina Stagiaire. Mangataka vavaka hitombona hiatrany ao amin'ny Jesosy Tompo. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra nahatoy izao anay, rakim-pisaorana atolotra ho amin'ny mpitandrina sy ny mpitandrina Stagiaire. Nefa hoy izy tamiko, ampo anao ny fahasoavako, fa ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemena. Korintianina 2:12-7. Rakim-pisaorana atolotra mpitandrina mpizatra rà ary ny safifa. Taratasy fisaorana, izahay fianakaviana manontolo dia mitondra fisaorana sy fankasitrahana feno ho an'ny fiangonana sy ny sampana manontolo tamin'ny fitododona nampahery sy nampionanay noho ny fodimandry ny irainay Rakotoarsan ny alahady lasa teo. Andriamanitra manakarepasoavana ny amaly fitianareo. Na dia levina aza ny nofoko dia mbola vantolampy ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Salamo 7:20. Ny fianakaviana dia nanolotra fararakitra anoizana ny asan'ny fiangonana. Dia toy izay indray ny raha fiangonantsika riavana voninahitra ho an'Andriamanitra ireriana. Mampatsiaro atsika sampana rehetra amin'ny 20 aprila io amin'ilay sakafo fa misy fampisehoana isa-tsapana zany. Rehefa manomboka ny sakafo dia efa nomboka izy io amany zanaky ny fiangonana, zanaky ny mpitandrina nareo sampana rehetra. Misy ireo sampana tao anatin'izay 20 taona zay mity ny nanangana anazy. Dia anomana zavatra avy nareo sampana zany ifandimby akatsehatra amin'ny fotoana iny tena tsara dia mandritra ny sakafo mihitsy ny fandimby miakatra
fa alamin'ny ny kojona ny komitiny jobile eo satria misy koa fanipompavahana ato amin'ny roa eo amin'ny adiny ray eo ataon'ireo dokotera miaramila reo. Izay no mahatonga antsika ivelany eo tsika ny misakafo sy eo amin'ny sous-sol misy manao vavaka adiny ray eto dia rehefa vita izay dia miditra anatin'ny fiangonana amin'ny fampisehoana ataonareo zanatsika zanakay ato amin'ny fiangonana dia mampiomana nareo sampana tsirairay avy na manana tokopira na tsy manana tokopira fatatsika fa manana talenta daholo ireo zanatsika ary matoky izay fa ny fikambanany komite teknika teo aneo zavatra eo koa zany izay mataritra nareo fa manao tsara tarehy be izay mijery anareo dia itsika rehetra mahatsiaro anatin'ny fikambanana zany ny katekomena sy ny sisa dia aneo zavatra eo avokoa isika. Misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo asaina ianao ny tompo ny manasanao fa izay dia manolotra ihany dia asaina ianao amin'ireny fotoana tapany voalohany izao. Iroso amin'ny rakitra isika ny dekona andamina antsika amin'izany. Ay ny Dorcas mbola manana ho resahana. Ary aoka isika ifampandinika ampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara ary izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Hebreo 10:4-20, Koritianina 1:9-4. Izany tenin'Andriamanitra izany no iarabanay antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'izao maraina izao. Araka ny efa fantatsika tetika andron'ny fiangonana dia ny volana aprily ray manontolo dia natokana ho alahady ny sampana Dorcas. Ao anatin'ny alahady ny sampana Dorcas io dia maromaro ny hetsika ho ataon'ny sampana Dorcas mandritry ny alahady izany hoe misy alahady 4 ao anatin'ny volana aprily dia misy ny varotra fampiratiana izay ataonay eo an-tokotanin'ny fiangonana rehefa mirava ny fiangonana. Ao anatin'izany ny asa tanana, ny voninkazo, ny sakafo isan-karazany. Araka ny efa fantatsika ihany koa dia misy ny mampiavaka ny sampana Dorcas dia ny fanaovana ny konfitira izany. Ny konfitira dia efa miparitaka eny amin'ny mpikambana tsirairay avy eny 12,000 ariary ny fandraisana anjara izay raisintsika amin'ny alahady 12 ny volana aprily. Ao anatin'izay varotra fampiratiana izay ihany koa dia misy amintsika tsirairay avy ireo manana zavatra ho amidy ao anatin'izay fotoan'izay dia mba manantona ny filohan'ny sampana isika na ny tenako anaovana fandaminana mikasika ny mariazy sy ny batisa fahobe. Misy ny fandaminana ho ampitaina amintsika tsirairay avy eto fa misy ao anatin'ny fiarah-miasa ny komity ny jobily ny pasteur izany. Fa marananay ny alahadinay ny alahady 20 ny volana avrily amin'ny 2 ora sasany misy ny rindran-kira seho-an-kira moa zany manomboka amin'ny 2 ora sasany dia fanasana ny sampana velona rehetra eto amin'ny fiangonana andray anjara hira 2 manomboka amin'ny 2 ora sasany io elalenan'ny fampianarana dia anasana tsy ny sampana ihany fanasana ihany koa antsika kristianina tsirairay avy izay afaka hifanohana ao anatin'izay. Dia eto ihany koa izahay dia manentana antsika vehivavy izay maro be ato anatin'ny fiangonana tsy mbola tafiditra ao anatin'ny sampana Dorcas. Tongava re tompoko fa hifanohantsika hampandrosoana ny asan'ny fiangonana. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany fa Kristy ny fihavanantsika. Mbola manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra ry havana. Mahay zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Izany indray ny tena entina iarabanantsika fiangonana amin'ity androan'ity misolotena ny komitiny jobily no hijoroako eto hanazava kely mombamomba an'ity valopy ity. Ho an'izay efa manana dia afaka mijery an'ilay valopy tsika.
toy izao ny ao anatin'ity valopy ity misy an'ireo fikambanana sy sampana izay misy atsika tsirairay avy na efa nisy atsika tsirairay avy taloha fa tsy ao anatin'ny tsony itsika dia ao anatiny ilay manao rodorotony sampany tsika. Dia raha ohatra ianao ka efa nanao sekoly alahady na mbola ao anatin'ny sekoly alahady dia mikosea an'ilay kazy le kazy misy hoe sekoly alahady. Raha ohatra ianao ka ao anatin'ny sampana tanora na nanao sampana tanora fa tsy ao anatin'ny tsony dia mikosea an'ilay sampana tanora kristianina. Raha ohatra ianao ka sady nanao sampana tanora, nanao sampana sekoly alahady, mety nanao VFL, mety nanao safifa, dia kosena daholo ireo kazy ireo. Dia ho an'izay rehetra tsy nanao sampana tato am-piangonana fa nanao sampana tany amin'ny fiangonana nisy azy taloha fa lasa mivavaka ato satria nifindra noho ny antony mety hoe affectation dia lasa tsy maintsy aty Antananarivo no mivavaka, mety hoe no fianarana ny ala avy any amin'ny faritra dia tsy maintsy mipetraka eto dia mivavaka ato amin'ny chapelle, mety hoe nanambady ianao dia nanara-badina aketo ka nanao sampana ianao tany amin'ny fiangonana nisy anao dia koseo ilay kazy nanaovanao sampana tany amin'nisy anao. Misy ihany koa tsika izay tsy nanao sampana kanefa mivavaka eto ary nahatsiaro fa nanana fahasoavana ny raisina tao anatin'izay 520 taona na mpitandrina any pasteur Mikael izay dia entanitsika andray anjara valopy ihany koa dia anao ny rakim-pahasoavana miaraka amin'ireo sampana velona atao am-piangonana. Ny fanamariana kely ity valopy ity no zaraina tamintsika fa mety misy ihany koa ireo izay tsy nahazo valopy. Ho an'izay tsy nahazo valopy mbola misy valopy ho zaraina rehefa aveo, fa raha ohatra mbola tsy mahazo valopy ihany ianao androany dia rehefa tonga ny amin'ny heriny dia afaka manao rodorodon'ny mpifaliana miaraka amin'ny be sy ny maro ianao dia arotsaka na tsy misy valopy ary any aminao. Dia farany ity valopy ity dia valopy natao ho an'ny tsirairay fa tsy natao ho an'ny ankohonana. Izany hoe izahay eny mianaka ao an-trano dia tokony manana valopy anakenina ohatran'ity satria izahay dia samy manana ny sampana nataonay tsirairay avy. Ny vaovao manaraka ity polo ity. Misy polo toy izao natonta ho an'ny fankalazana ny 520 taona na mpitandrina amin'ny pasteur dia misy loko isan-karazany ary misy ny abesy isan-karazany koa azo isafidianana izay amidy ao an-tokotany rehefa aveo dia 30 000 ariary ny vidiny na 3 alina ariary na 150 000 francs dia manentana antsika rehetra andray anjarany amin'izany. Misy ny sakafom-pifaliana izay ataontsika amin'ny heriny efa nazavain'ny sekretera teo ny momba an'izay fa ny fanentanana atao ho antsika rehetra ny fanasana ataon'ny ray aman-dreny mpitandrina amintsika dia manentana antsika rehetra andray anjara amin'ny fanjifana ny tapakila. Mety misy tsika tsy nahita hoe aiza ny sampana andehanana hividananay an'ilay billet dia eo an-tokotany araka ny efa voalaza teo misy mivarotra billet rehefa mirava ny fiangonana dia manentana antsika rehetra amin'ny fanatanterahana ny tetikasa amin'ity volana mars ity dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Sotra tompoko. Sampanasa EFF dia manasa antsika rahariva ny fampianarana mikasika momba ny hoe fampiasana ny teknôlôjia amin'ny fivavahana iarahana mpitandrina Andrianary John Derick Pascal, ingénieur informaticien izy ary teknisianina amin'ny zavatra hafa koa sady mpitandrina amin'ny 3 ora amin'ny ankany somiampita. Ny sampanasa EFF koa dia natanteraka tafika masina 7 amby 20, 7 amby 20 eny
talatany volonondro nanaovana azy dia asaintsika soratra anarana amin'izany anao tafika masy indrindra fa ny katekomena zay mieritreritra ny atokana amin'ity taona ity zany dia asaina zany itsika soratra anarana amin'izany tafika masina izany sotra ny tompontsika riavana amin'izany vaovao samihafa sy asa izany iroso amin'ny rakitra isika. Tsy mitondra fitaovam-pihinanana amin'le 20 april fa misy mikarakara io. 20 martsa. Sao dia adiny io. Refa bulan
Tuana Mendika Tunguta Mianza Berati Fanute So Nudina Famonte Nauana Nude So Panafaka E Famirambu Tenua Idita Manate Andai di famiglia Amina,
ay mamela diso mamindrafo amigo nyamo ny fomadiwa azavao ny lalako fanahiko amasino arotsay ny asoavanao io tario anaraka ny alanao masina ray minoa indrindra manantenako andray ny famelana so ny raha voalahatra ny raintsika mialoso aoreny tsodrano. Tanteraka aminareo ny tsodrano avy amin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra ny faharetina sy fiononana ampiray hevitra anareo Kristy Jesoa. Mba ho saina ray sy vava ray. Ny varano mankalaza n'Andriamanitra ray ny Jesosy Kristy tompontsika. Andriamanitra ny fanantenanana amenanareo ny fifaliana sy ny fiadanana amin'ny fonoanareo. Itomboanareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina. Amen.
mipetraka hivavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra hereriny ny voninahitra amin'ny anarana ray ary ny fanahy masina. Amen. Be
Hoe soratra masina, ary Jehova dia saro-piaro ny tanina sady nianitra ny olona. Eny Jehova amaly ny olona ka anao hoe indro anatitra divay sy ranom-boaloboka sy dililo anareo ka ho vokon'izany ianareo. Tsy avelako ho latsa amin'ny jentilisa intsony ianareo. Ina ianareo ka ho voky dia hiderany naran'i Jehova Andriamanitrareo, fa mahagaga ny fitondrana ianareo ary tsy homenatra mandrakizay ny oloko. Velatra manorantsika izany fanasana lehibe ataon'ny tompo izany dia ny sakramenta masina izay ho raisitsika kehitriny ka ho asan-drato amin'ny tompo ny fonareo. Fantatray fa tompony tompo mpanjakan'ny mpanjaka ianao ry Kristy, manana ny fahefana rehetra nandanitra sy ty an-tany. Feny fiderana anao nandanitra ny amin'ireo kerobima sy ny serafy mirakitry ny elony ny ariky anjely, ny anjely tsy ombialiny alina ny mpaminany ny apôstôly, ny martiora, ireo olom-boavitra efa sambatra aminao. Ko mianta izay tompo mba hiombona ny feno marobe nandanitra ka hisantatra sady ny fanjakana sy ny fiobiana masina manao hoe teny fanorenana azo sakramenta masina izao. Fa i Jesosy tompo tamin'iny alina iny izay namadiany azy dia nandray mofo, ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy, raiso hoano, ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovanahy. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa ninana dia hoy izy, misy troa amin'ity anareo rehetra fa ity ndrako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho any rehetra ho famelan-keloka. Izao no atao ho fahatsiarovanahy, na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana ianareo ny mihinana itony mofotony sy misotra amin'ny kapoaka dia manambara le fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Hivavaka isika. Atsiaro ny asa-pamonjen'i Kristy sady angataka ny fanamasina rahateo. Ry tompo ray nan-danitro, indreto izay manao ny fahatsarovana ny nahatongavany zanako olona. Manamarika ny fijaliany, ny fahafatesany, ny fitsanganana avy amin'ny toerany maty. Niakatra amboninahitra nan-danitra izy ary mifona ny kavanany ray. Dia miandry sy mitalao ny fiverenana izay miaraka amin'ny fanahy masina. Ko mba hafeno ny voninahitra ao ny fanatim-pisaoranay ray io, ta io tanteraka izao sakramenta masina izao. Hoendry Kristy le tokana, Kristy le tanteraka, Kristy le niteny indray mandeha monjo anay teo amin'ny azy fijaliana. Ry tompo ray nan-danitro, oka hiasa aminay ny fanahy masina, le fanahy mahery, fanahy ny faherezana sy fanahy ny fitiavana, fanahy mahary, mamelona, manamasina, manome anay ny zavatra rehetra. Ko mianta aminao zay tompo, mba eo anay izany fanahy izany, hahatsarovanay tena tafaray amin'ny nofo mandran'ny Kristy rehefa miombona amin'ny mofo sy ny divay izahay. Mianta aminao ry zay ry fanahy masina, ry mpananatra, hamasino ny mofo manambara amin'ny tenan'ny Kristy, hamasino toraka izany ny divay mba hanambara ny ran'ny Kristy. Fanao Andriamanitra kosa hatanteraka ny teny zanaka ao malalanao satria amin'ny alalan'ny Kristy sy miaraka amin'ny Kristy ary ao aminao Andriamanitra ray tsy tokoa mba amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika, izay no vakina ho antsika. Satria iray ihany ny mofo, isika rehetra koa dia tena iray isika na dia maro azy, fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoaka misaorana izay sorantsika dia firaisana amin'ny ran'i Jesosy Kristy tompontsika, endran'ny fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Izay marisy dia omeko ny loharaninaina ho ny tompo. Andeha
efa voatra avoko zao ny zavatra rehetra. Amen. Petraky tsika ampizarana ny mofo ny kapoka. Zany kazarao amireo zay efa nandiny tena. Amen.
isika nidry tena oka isika mpo amin'ny fanetretena hoe tompo eto no anoloranao anay mofonaina rano velona.
hoy Jesosy Kristy tompontsika, raiso ano itino tenako zao no ataovy fahatsarovana. Raiso ny tenako ny teninao, ny rako ho fiainana. Hoy Jesosy Kristy, sotroanareo rehetra ity. Fa ity ny rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ao amin'ny maro famelan-kely fa izao no atao ho fahatsiarovanahy na oviana no misotro ianareo. Misaoranao zay tompo. Fivinandray araka izay mety izao sakafo anahy izao. Any mpanahy voky zany ary sakafo mifanjakany lanitra. Ary miandry anay ianao ny amin'ny vokatry ny voaloboka amin'izay vaovao amin'ny fanjakanao rahatra zay. Misaotra tompo, sambatra zay voasa amin'ny fampakarambadiny zanak'ondry. Amen. Oe ny afatry ny tompo amin'ny jaona toko 7:1-3 sy ny 2:30. Eo Jesosy tamin'ny jiosy nino azy. Raha maritra mitenika ianareo dia ho mpianatra tokoa, ka ho fantatrareo ny marina ary ny marina hanafaka anareo tsy andivo. Amen. Ipetraka amin'ny fifaliana isika ianao ny rakim-pisaorana.
ianareo aneny tompo ka iaro anareo ampamirapiritra amin'ny tavana aminareo aneny tompo ka ianatra anareo ananatra amin'ny tavana aminareo aneny tompo ka anome anareo fiadanana. Petraka hivavaka mangina isika toy. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray ary ny Fanahy. Mandehana amin'ny fifaliana.